dia tadidio tsara mihitsiny fa tsy Andriamanitra mandefa azy sy mamotika azy satria zao verset meko anao vakio ny tantaranao fa izy Andriamanitra velona mihitsy miteny hoe za tsy anao an'izany tsono izy ny vonono ny baony famporototony olona rehetra akoatra ny noavaly mianaka atao anatin'ny sambo zay nanaovany alliance vaovao dia ozy izy hoe za tsy anao an'izany tsono nidikan'izay zay zavatra rehetra mitranga catastrophe naturelle tompo dia fataro zy zanak'Andriamanitra fa izany ao ambadika satana anjaranao am'izay zany no mibaiko indrindrandrindra fa rehefa anao asan'Andriamanitra ianao ry zanak'Andriamanitra ny hoe andeha hitory dia ohatrany hoe tsy hita ohatra ny train baikoy amin'ny anaran'i Jesosy za tsy tara train tonga zao dia zao baikoy le izy vaky pneu anao eny an-dalana tandremo le fitsaranao sao dia miala fa le anaran'le fitsaranao sy le viadalinao mihitsy ny tanjo satana mba eo izy iny hoe le mamafy an'le voanaidratsy mila mitandriny ianao misy fotoana ny zanak'Andriamanitra tsy mahafantatra fa tsika ny Andriamanitra kely satria le fa natao amin'Andriamanitra be nataonao anatintsika dia lasa natonga atsika zanak'Andriamanitra kely ianao hoe raha mitady hoe ianao raha miteny hoe zanak'Andriamanitra dia ianao hoe diso ianao raha miteny hoe Andriamanitra ny liona miteraka liona bitro miteraka bitro tigre miteraka tigre éléphant miteraka éléphant dia maninona ny zanak'Andriamanitra tsy mahazo miengendrer zanak'Andriamanitra même esprit le esprit ao anatin'ny Andriamanitra ihany nataonao anatiko sy ao anatinao dia maninona tsy hoe Andriamanitra Salamo toko fahavalo amby roapolo faharoa amby valopolo andiny fahenina psaume 82 verset 6 ny milaza an'izany vous êtes des dieux oui vous tous vous êtes des fils du Très-Haut zany hoe ny zanak'Andriamanitra ny zanaky ny avy indrindra eno izy izy nareo rehetra ireo dia Andriamanitra nareo fa jereo tsara Andriamanitra petitale izy tsika tsy hitovy toerana amin'ny raintsika mihitsy ny novinanoviana fa na toerantsika eo amin'ny toerana misy an'i Kristy eo kavanana reto mila fantatsika zany zavatra zany mila hainao zany zanak'Andriamanitra isany tadidio tsara fa ny natiora dia reraka miobehira amin'ny Satan nanomboka tamin'ny fahaverezan'ny autorité zay nananany Adamaseva ary nananany taranany rehetra zay tsy maintsy natera-baovao ndray ao amin'ny Kristy dia maninona lasa mpanohatra antaranaki Adamaseva ny natiora zao nefa mivavao mafaly ary tena tiarehanao mihitsy ao ambadika hoe alleloia misaotra anao Jesosy satria zao Genesis toko voalohany andiny fahavalo amby roapolo dia nomen'Andriamanitra azy ireo ny hery sy fahefana rehetra midomine amin'ny zavatra rehetra ety ambonin'ny tany amin'ny zavatra rehetra ao ny création rehetra dia nomen'Andriamanitra nampalahelo nefa ny dia very le fahefana tamin'izany ny liona tsy mba nanaikitra tamin'izany ny liona tsy misy zavatra kakeriny tsy zavatra natao hohaniny akoatra ny bozaka meza anao ary mety gaga anao hoe bozaka ahoana tsisy resaka carnivore sy carnivore sy herbivore zany tamin'izany fa herbivore daholo Genesis toko faharoa andiny fa telopolo angamba misy an'izay vakio baibolinao fa nohony tsy fankataova noho ny désobéissance ny Adamaseva tamin'ny Andriamanitra velona le nahary zao tontolo zao dia very le fahefana tamin'ny natiora dia misy atsasany na lasa ampiasain'ny Satana misy atsasany lasa mbola tazomin'Andriamanitra ihany noho ny famindapony sy ny fitiavany mamelona atsika tahaka n'izay sakafo hoantsika fa misy ny manohatra atsika tahaka n'izay sakafo tsy azo hoantsika fa lasa pozina ao antsika nefany tokony izy tokony tsy hampaninana atsika zany marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fa fito ambin'ny folo sy valo ambin'ny folo raha ihinana zava-pisotro mafata izy na sakafo mafata dia maninona tsy hampaninana azy zany satria le toetra sy le toerana zay nielantsika taloha tamin'ny Adamaseva lasa naverin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy za tsy miteny hoe andeha hisotra sidra ako fa raha sendra tafinana sidra ako dia tsy mahafaty azy zany amen raha sendra misy mamepozina dia tsy haninona tsony zany ary fatako ary tsy atahotra an'izany nisy mpanompon'Andriamanitra ihany tany Azia tany ihany mbola tataraiko aminao koa le izy tonga tao amin'ny tanàna zareo dia reraka be dia nefa vao tonga tao zareo dia nisy nandroso sakafo ekipa teo amin'ny
valy teo zareo de nihinan-kaniny de ninana de ninana de gagabe retsy olona hoe gagabe ry zareo tamin'ny voalohany hoe inona ary ny andinihan'le taonay mihinan-kanina ary maninona zareo tsy mihinana de ninana de lany de tena nisotro rano de nankany de hoe andeha hitory teny am'izay de tena voky tena anatona le chef du village de zao tena le chef du village raha ny tokony ho izy izy mipozina nataoko tao anatin'ny sakafonareo teo pas plus ny 30 secondes izy de matinareo ny andro izy 3 minutes ary ny andro izy izy dizaine de minutes tena tsy mbola ninjerinareo izy tena tsy mila mitorokory nareo izy izy fa tonga de minon'zay andriamanitra reo zay teo voagaga retsy teo voagaga le mpanompon'andriamanitra hoe ay ve zay zany nypozinina zao a tadidio ny fahefana ny men'andriamanitra anao a sy ny hery zay ao anatinao mahery lavitra amarana antsika azy a raha isinao tiaingana fotsiny jereo mosesy fa mosesy a mibaiko any tamin'ny alalan'ny tehana mibaiko ny natiora izy tamin'ny alalan'ny tehana hitatsika zany a ao amin'ny exode ray amanontolo mihitsiny namoahan'andriamanitra ny nanaovan'andriamanitra ny lozafolo zany a zay niatranga tamin'ny Egypte ohatrany ahoana ny namakiny mosesy a ny ranomasina mena ane ny vakiny natiora ane zany ranomasina ane zany ohatrany ahoana ny baikony Joshua any masoandro hoe mijanona de mijanona ohatrany ahoana ny olany Jordany rehefa nipity Joshua sy ny taranak'Israely ohatrany ahoana ny nanakana ny Eli ny orana nandritry ny telo taona sy tapany tsy andriamanitra ny tena zany miteneny ianao Eli telo taona sy tapany de zany fa izy mihitsy miteny raha tsy zany o miteny tsy milatsaka io orana io de ozy andriamanitra ok satria maneny lefa natao amin'ny Eli mihitsy ny ao anatin'fa natao amin'andriamanitra mihitsy ny ao anatin'ny Eli de ozy izy ane mazava be ny tenin'ny Jesosy ahoana ozy izy Jesosy ianao any nasaiko mitady an'le izy mba aizanao azy tsara amen olona takanao any Eli fa zay ain'andriamanitra hainao ahoana ny taky nataony Elize latsaka tao anatin'ny fleuve le lela-pamaky natsipony ny azo mitsingevana ahoana ny natorotoriny Daniel tao anatin'ny fosse lion satria libre le lion rehefa tonga eo ny fanatrehan'andriamanitra any am'izay toerana lehanao na biby masika na voay na serpent venimeux tsy ampaninona anao tsony zany amin'ny anaran'i Jesosy ny maingo natao hitsahany reny aza matatahotra tsony de zao vao mafaly Jesosy ihany kio a de nanao an'izany satana ny bête sauvage a ny rano tonga divay a mofo dimy tsy azan-drano roa zavatra daholo zany création zany ny ranomasina sy ny rivotra nandeha tambony ranomasina mitsondro ny baikony amoaka vola mba andoavan'etra ahoana ny fomba ny baikony an'le zanakapondra zay hitengenany a ahoana ny tenenany an'le figue a tanao ny création mitady ny fanehonanao baikony zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy vavaky tsika azy raha ny sarobidy eo misaotra anao zay fa hainao le Dieu le Père illimité ary raha illimité anao de l'esprit anao mihitsy ny ato anatinay ka tena hijanony zay tompo milimité ny fahalalanay milimité ny sagessenay milimité any intelligence anay fa efa nomenao anay l'esprit de sagesse l'esprit d'intelligence tsy illimité zany amin'ny force fa mihoatra lavitra no samy tao anatin'ny Samsona nomenao anay fa atao inona moa ny hery tao anatin'ny Samsona zay raha tsy amin'ny fotoana zay ilavanay azy fa misaotra zay fa atao anatinay zany satria anisan'ny famille royale zay famille céleste tompo ray masino mitsaotra indrindra fa anatin'ny famille an'le andriamanitra illimité zay le andriamanitra mpamorona ka ninona ihany koa tenena hoe misy de misy amin'ny anaran'i Jesosy misy vaolana eo amin'ny fiainanao a misy fanasitrarana eo amin'ny fiainanao misy fanafahana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy enao no miteny Jesosy Kristy tompo hoe ny hery fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany de mena ary mandehana anareo a de ampianaro ny olona rehetra tompo misaotra anao zay ihany koa fa ianao no miteny fa zao famantana zao manarak'izay mino ndroka de vola amin'ny anarako izy hiteny amin'ny teny tsy fantatra izy andramena rano izy ary raha misotro mahafantatra izy zay tsy ampaninina azy zany ary ametra tanana marary izy de ho sitrandreny ka ninona zay ametrahanao tanana zanak'Andriamanitra mahereza
misy fikiry amin'ny tenin'andriamanitra velona fa ainao ny zavatra rehetra no ny anara-masina ary hoan'ny anarana fa tsy voninahitra ao fa ho voninahitry ny anaran-dreriany amin'ny anara-merin' jesosy kristy tompo amen. Ny archevêque mission dia misaotra anao am'izao fandarana zao ary matoky fa ny lesitsika momba ny royaume céleste momba fanjakan'andriamanitra dia manamafy fiorina ny fahafantaranao an'io andriamanitra velona io mandehana raisitra ny fiadanany tompo amin'ny anaran'i jesosy. Ny archevêque mission dia manome fotoana ho anao indray manaraka indray tain'andriamanitra tompoko 06 65 03 77 73 zay larany afaka ifaneseratsika apetrao fanontaniana ary teneno ny témoignage araky ny fahafanonareo ihany tahin' jesosy tompoko mahereza.